alahady faefatra amby roapolo ny volana May taona 2020 alahady Pentecoste alahady ihany koa andraisana ireo katekomeny nandeha amin'ny faharetana ho isan'ny mpandray ny fanasany tompo ary alahady mbola andiniantsika ny lohahevitra manao hoe miasa ao amin'ny ny fanehany masina koa mitsangana ry havana andeha hihira ny hira azakazaka masina isika. Maniraka amin'ny fanahinao ianao dia ary izy ary manavao ny tarehiny tany ianao ho mandrakizay ane ny voninahitry Jehova aoko Jehova hifaly amin'ny asany. Amen. Krishna, Vibhu Bala.
Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino. Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Ary endre ny amarony ny asanao, ny abetsahany fahasoavanao ary indrindra ny fiheveranao anay isan'andro. Izany Tompo ity andro Pentekosta izay nanomezanao ny fananao masina ity. Koa amderanao izay manome voninahitra anao, fa tsy misy Andriamanitra hafa mihevitra anay tahaka izany, fa ianao rery ihany. Misaotra Tompo ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fiarovanao anay, misaotra ny amin'ny tantananao ny fiainanay. Ka ny fampam-pivavahana izay tanterahana ankehitriny dia atolotray ho anao rery ihany, ary ny fananao masina ny hameno, andrakotra ary indrindra hanatrika anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora sika izao ry havana. Aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra, hihira ny hira izay efa voalahatra. Faly miarahaba ny ankizy sy ny tanora rehetra nahatratra izao andro Pentekosta izao. Andeha isika hivavaka. Jesosy misaotra anao izay no ty andro nomenao anay ity. Handre ny teninao indray izay ankizy tanora, ny fananao masina izay fanomenao ho amin'izy ireo tsiraray avy. Amen. Ny ankamaroan'ny olona ankizy tanora dia samy tia zava-baovao avokoa ary liana fatratra ery rehefa misy vaovao na mahita vaovao mitranga. Fa tena feno fifaliana ihany koa ny olona rehefa mahazo zava-baovao. Indrindra moa ny ankizy tanora rehefa mahazo kilalao vaovao, mahazo akanjo vaovao, mahazo kiraro vaovao. Fa ny olon-dehibe ihany koa indraindray dia faly rehefa mahazo fiara vaovao, mahazo finday vaovao. Tahaka izany ndraiky izy ny fifalian'ny olona rehefa mahazo zava-baovao. Fa amin'ity anio ity amin'izao andro Pentekosta izao dia Andriamanitra mihitsy no manome zava-baovao antsika ankizy tanora. Andriamanitra mihitsy izany no manolotra zavatra vaovao ho an'ny ankizy sy ny tanora. Dia andeha ngevaka itsika raha ankizy tanora ny eo amin'ny Ezekiela 4:30, ny 2:20 tapany voalohany, Ezekiela 4:30, ny 2:20 tapany voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatiko nareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Amen. Ny fontsika ankizy dia efa misy faharatsiana any anatiny. Dia izany indrindra no hanomezan'Andriamanitra izao teny izao. Fa hosoloan'Andriamanitra fo vaovao izany fontsika izany. Esorin'Andriamanitra izany, na soloan'Andriamanitra, ilay fontsika be fialonana, ilay fontsika mora tezitra, ilay fontsika mankahala namana. Fa hosoloany vaovao mihitsy, ka hanjary ho fo feno fifaliana, ho fo vaovao feno fitiavana, ary ho fo vaovao ho tia namana. Dia ao anatsika ao ihany koa, indraindray dia misy fanahy ratsy, izay mahatonga antsika
hataotahotra, mahatonga antsika homenamenatra, mahatonga antsika halemilemy. Fa anyoraka izy tanora dia efa anteny Andriamanitra hoe homeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo. Dia hosoloan'Andriamanitra fanahy vaovao be koa izany ny fanahintsika, ary omeny hery ny fanahintsika, omeny fasahiany, ary indrindra ihany koa omeny tanjaka. Satria izy efa niteny hoe homeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo. Dia tandremo tsara izany ndraiky tanora, fefa nosoloan'Andriamanitra fo vaovao sy fanahy vaovao ny fotsika sy ny fanahintsika, dia aza altona amin'ny fialonana, aza altona amin'ny fankahalana sy ny tsy fitiavana namana intsony, aza lotona amin'ny fahatezerana. Dia tahaka izany ihany koa fanahintsika, aza mieritreritra intsony hoe malemy ny fanahintsika na matahotra ny fanahintsika, fa efa nosoloan'Andriamanitra fanahy mahery izany. Amen. Hivavaka isika. Saotranao izay Jesosy fa nanome toky anay ankizy tanora ianao tamin'ny alalan'ny teninao, fa ny fonay dia soloanao fo vaovao, ary ny fanahinay dia mitoerinao fanahy vaovao indray. Misaotra ny amin'izany Tompo, ary ilay fananao masina izay efa nomenao anay Tompo no angatahanay, ahaizanay mitahiry sy mitandrina ny fo vaovao sy fanahy vaovao nomenao anay ankizy tanora. Amen. Hivavaka isika Tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina, misaotra sy midera anao zahay, satria ianao no miazona anay amin'ny herinao sy ny fitiavanao no ny teninao. Ny teninao no naharianao anay sy izao hary rehetra izao. Ny teninao no amonjenanay sy amindranao fo aminay. Ary ny teninao no ahatanteraka ny fanavaozana izao tontolo izao amin'ny andro fiavianao amboninahitra. Koa ankehitriny Tompo, raha maka sy hain'ny teninao zahay, dia mangataka indrindra ny fanahy masina hanjaka sy hanapaka feno izao fotoana izao. Ka ny mamaky ny teny tsy handiso izany. Ny mpitondra ny hafatrao tsy hanambara fa tsy ny sitraponao. Ary ny mpiaino handray sy saintsaina lalina ary velona amin'izay voambara. Ka hiasa mahery anatinay rehetra tokoa anie ny fanahy masina anaovanay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka maka sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny Ezekela. Ezekela toko faha 6:30, andiny faha 2:20 hatramin'ny faha 30. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo. Tsy noho ny aminareo no anaovako izany ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina izay nolotonareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo. Ary ho amasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotonareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izao ny Jehovah, hoy Jehovah Tompo, rehefa miseho masina eo masina aho amin'ny ataoko aminareo. Fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra, ka hoentiko any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo. Ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofy ianareo.
Ary ny fanahiko no ataoko anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Ary onona any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka hooloko ianareo ary izao Andriamanitra. Ary ovonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary ary tsy anaterako mosary intsony ianareo. Ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny sa mba tsy ho voalatsa ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona toko 20:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny boky Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly toko 2:1 ka hatramin'ny 4. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy indray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo, tahaka na ny raha anyray ahy no anyrahako anareo kosa. Ary rehefa nilazany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy tamin'ny raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavela izany. Ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano niangonany. Ary nisy lehilahy maro mitarehina-afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Amen. Ianao izay mitady ny fiadanana amin'izao fiainana izao, amin'ny magazy avy sy avy, ikorana rikiominana, kanefa tsy mahita izay mahazo, fa bizana foana ny nofo, ity misy fiainana antramo dia hitana. Jesosy no fiainana tolopana. Jesosy no anam-piadanana. Moraiso Jesosy ho tompo mpamonjy anapaka ny fiainana. Dia hitana ilay fiadanana haharitro matrakiza. Miarabantsika fiangonana tafaombana eto amin'ity fanompoam-bavahana Pentekosta 20:20 ity riavana. Eny miarabantsika nahatratra izao andro pasoavana izao
atsarovana ny latsahan'ny fanahy masina nohizan'ny tompo ny asany miaraka amintsika fiangonana amin'ny alalan'ny fanahy masina koa ary andraisana ireto havatsika ho mpiombon-databatra amin'ny tompo anampy izay efa vita ny andro ny akarana lasa teo anapaka aompoantsika ane ny fiadanan'ny tompo ary asany fanahy masina ampandrehantsika indray ny sitrapon'ny tompo hampiaina ny sitrapon'Andriamanitra izay ambara amintsika. Rehefa fotoana tahaka izao dia misy manontany hoe fa misy inona ao amin'ny fiangonana io? Fa misy inona tsy amin'ny tsy fiangonana itsy? Ny valiny dia hoe misy katekomenina raisina mpandray ao raha ho an'ny mahakasika antsika fa manodidina an'izany ry havana inona ny tena zava-misy manodidina ny atao hoe fandraisana ho mpandray fanasan'ny tompo. Mamaly izany ny bokin'ny Ezekela toko faha 9:30 ireo andininy vitsivitsy nentina tamin'ny vakiteny ary mitondra ny valin'izany koa ny filazantsara araka ny jaona toko faha 20 andininy faha 1:20 hatramin'ny faha 8:20. Inona no zava-misy manodidina ny atao hoe fandraisana ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ndeha anompoka ao amin'ny bokin'ny Ezekela isika. Inona moa ny zava-misy araka ny voalazan'izao perikopa izao? Ezekela dia naminandry tokony tamin'ny taona 500 talohan'ny Kristy ary tao anatin'ny vanim-potoana tena sarotra sy nanahirana satria baby tany Babilôna ny firenen'i Joda. Saraka tamin'Andriamanitra izy ireo satria nirona tamin'ny fanimpon-tsampy niparitaka ny fiainam-panahiny. Eto no ilazan'ny mpaminany fa hanangona ny vahoakany izy avy any amin'ny Jentilisa manomboka eo amin'ny 420 hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo fa alaiko avy any amin'ny Jentilisa ianareo ary angoniko avy amin'ny tany rehetra ka hoentiko ho any amin'ny taninareo. Ireo vahoaka efa nandova ny teny fikasana lasa kopabondray dia ho alain'Andriamanitra ary averiny ao amin'ny taniny. Inona ary ny zavatra ataon'Andriamanitra? Fa fahazakorano madio ianareo dia adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo esoriko amin'ny nofinareo ny fovato ka omeko fonofo ianareo. Eo ny zava-misy voalohany. Akoatra ny antso fanalana ny vahoakan'Andriamanitra tany amin'ny Jentilisa dia misy fanamboarana. Misy fanamboarana hoy ny andininy faha 5:20 sy faha 9:20 omeko fo vaovao ianareo esoriko ny fovato ary omeko fonofo ianareo. Ho an'izay mety mpisehatra eo amin'ny fanamboarana fiara dia azo atao anoharana ny hoe soloana motera zany le fiara fa tsy metimety ny ao anatiny ao. Izany no azo angalana sary an'izao soratra masin'izao ry havana. Misy fanamboarana ataon'ny tompo. Aza matahotra tsy hoe isika rehetra na ianareo katekomenina ho raisina dia hodidina androany laina ny fo apetraka ny motera vaovao. Asan'Andriamanitra tsy takatry ny saina ny mametraka fo vaovao ao anatitsika tsirairay avy. Fo amboarin'Andriamanitra ho an'izay nantsony sy namaly ny antsony. Ahoana ary zany? Raha toka fo mora mankahala dia solon'ny tompo fo feno fitiavana.
asan'andriamanitra zany tsy vitako tsy vitanao raha toa ka fo mety hoe zatra nandrombaka ny an'olona dia fo tonga mpanome raha fiainana zatra nangalatra dia tanana tonga manome dia torak'izany hatrany hatrany izay ilay fanamboarana ataon'andriamanitra ho an'ny olona nantsony sy namaly ny antsony misy fanamboarana inona ny zava-misy faharoa misy fanomezana rehefa nanome fo vaovao ny tompo fiainana vaovao dia hitantsika eto amin'ny andininy fa 7:20 amin'ny Ezekely ary makany amin'ny Jaona 2:12 isika fa misy fanomezana dia ny fanahy masina omeko fo vaovao ny fanahiko no ataoko ao anatinareo raisoa ny fanahy masina hoy Jesoa any amin'ny Jaona 2:12 misy fanomezana rehefa nantsona isika ka namaly ny antso ry fiangonana namboarin'andriamanitra tonga manana fonofo ny ova ny fiainantsika dia tsy avelan'andriamanitra amin'izany fa omeny ny fanahy masina isika omeny ny fanahy masina isika ny pentekosta riavana dia tsy hoe fitaom-pahatsiarovana ny nanomezana ny fanahy masina ihany fa fotoana anambarana amin'ny fiangonana indray maka indray fa mbola manome ny fanahy masina tsy lany ritra ny tompo hanohy ny tantara-pamonjena miaraka amin'ny fiangonana tsy fahatsiarovana izany na hoe tsingerina nanomezana ny fanahy masina ho tadidy fa tena mbola fiaina ny fiangonana ny hoe pentekosta mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina anio tsy hoan'ny katekomena ho raisina mpandray ihany fa anio satria mitohy ny fahaveloman'ny fiangonana amin'ny alalany fanahy masina izay omen'ny tompo anio misy fanomezana atolotra antsika omena raha teo reto raisina mpandray misy fanamboarana misy fanomezana fa ny zava-misy fahatelo misy tanjona eo amin'ny andininy fa 20 indrindra amin'ny Ezekely 4:30 dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo ary onona any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka oloko ianareo ary izao andriamanitrareo eo amin'ny andininy fa 7:20 tanjona koa ny fanomezana ny fanahy masina mba hahafahana miaina amin'ny fahamasinana anaraka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy ny fiaina ny fiangonana izay nantsoan'Andriamanitra namboariny ka nomeny ny fanahy masina dia misy tanjona ny anananao fiainam-pahamasinana ny ahatongavanao ao mandrakizay tanteraka miara-manamboninahitra amin'ny Jesosy Kristy ny Romanina 5:20 tadiditsika atao anatin'ny herinandron'ny fanahy masina no hoe ny fanahy masina no ahafahantsika miantso hoe abaray zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka dia mpiara-mandova eny mpiara-mandova amin'ny Kristy koa misy tanjon'Andriamanitra raha niantso izy ka nanamboatra anao sy nanome ny fanahy masina dia niarahanao manamboninahitra amin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany kanefa alohan'izay ny tanjona dia ianao masina manana fiainam-pahamasinana ety amin'izao tontolo izao rakotry ny fahotana zay ny zava-misy fahatelo riavana manodidina ny atao hoe fandraisana ny katekomena ho mpandray fanasan'ny tompo manana tanjona Andriamanitra raha ny antso ny olona anankiray ho isan'ny mpiombon-databatra aminy tsy hisotro sy hinana mofo sy hisotro amin'ny kapoaka fotsiny fa ny ombona aina mandrakizay ao aminy ao amin'ny fanjakany fa tsy vitan'izay miampita any amin'ny Jaona 20 isika eo amin'ny andininy fa 1:20 hoy ny tompo fiadanako no omeko anareo tao anatin'ny tahotra ireto mpianatra
no nihidy aman-trano ary tonga Jesosy namangy mijoro eo afovoany mamerina indray ny filazana hoe fiadanana ho anareo. Misy fiadanana ampitoerin'Andriamanitra eo amin'izay sehatra misy tahotra sy fanahina. Tsy hoe nanamboatra ny tompo dia nanome fanahy masina ary mampijery tanjona dia ny fiainana mandrakizay, fa mbola ety an-tany-piadiana isika mety misy ny tahotra, ny orooro, ny fanahina. Amin'izany ny tompo dia mampisy fiadanana ao anatintsika tsirairay avy. Ilay fotsika efa nanora ny fanahy masina dia mbola ampitoerany ny fiadanana. Ny fiadanana eto tsy hoe volabe mikararana ka hoe tsodrano zao tena andrasana ny anaty valopy. Tsy. Ny fiadanana eto tsy hoe fitoniana ao am-po fotsiny, fa ny fiadanana eto lazaina koa dia ilay tena fifandraisanao amin'Andriamanitra, ilay fiombonana ho aina amin'Andriamanitra sy ny fifandraisanao amin'ny vahoakany tsy ankanavaka. Misy fiadanana. Fiadanana meko anareo hoy ny tompo. Ho amin'izany no iantsonantsika riavana. Ny ombonantsika aina ao amin'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny latabatra masina, izay marika sy famantarana ihany. Fa ny ombonantsika aina amin'ny mpiombo-databatra rehetra amin'ny fiangonana manontolo. Misy fiadanana izay apetraka Andriamanitra ao amin'ny fiangonana mankalaza azy noho ny Pentekosta. Raiso ny fiadanana. Fa ny fahadimy dia misy iraka. Tsy hoe io ny tanjona dia ndao hiazakazaka zasamirery tratrako miaraka amin'ny Jesosy. Io ny fiadanana milamina ny fiainako tsara fifandraisana amin'ny tompo fa ny iraka izay ampanaovan'ny tompo ho an'ny olona nantsony sy namboary nomeny fanahy masina ary asainy ny mpanjina tanjona meny fiadanana tsy hipetrapetraka fotsiny fa handray ny iraka. Hoy ny Jaona 2:20 makeny amin'ny 3:20. Tahaka ny nanirahany ray aho ny tompo no anirahako anareo koa. Na elokiza avelanareo dia voavelo izany. Fa na aniza kosa tsy avelanareo dia tsy ho voavelo izany. Iraka lehibe izay tsy hain'izao tontolo izao atao. Ny fanambarana ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra. Ny fandrafetany fihavanana amin'izao tontolo izao nelanelan'ny efitry ny fahotana tamin'Andriamanitra ilay feno fahamasinana. Iraka nampanaovana an' Jesosy zany ary anirahana antsika olona nandray ny fanahy masina miaina ao anatin'ny fihavanana tsara. Mandehana ambarao ny famelan-keloka ao amin'i Jesosy Kristy ary tsy hoe anambara fotsiny ianao fa efa fiainanao raha teo zany famelan-keloka izany. Tsy ho vitanao ny famelan-keloka raha tsy noraisina ny fanahy masina. Mahazava-dehibe indrindra ny andininy 2:20 ao amin'ny Jaona 2:20 riavana. Andeha isika. Tena hieritreritra fatratra amin'izao Pentekosta izao. Misy inona eo amin'ny fiainantsika fiangonana? Misy karazana fety fotsiny ve? Sa raisinao ireo zavatra 5 izay tsy azo tsinotsiniavana mandidina ny fiantson'Andriamanitra antsika fiangonana. Ny olona anankiray izay manatona azy. Ny voalohany fanamboarana, fo vaovao, fo nofo ho solon'ny fo vato, fiainam-baovao ho anao. Fanomezana dia ny fanahy masina ahafahanao tena manatanteraka ny asa rehetra. Tanjona ho jerenao eo mpanarahan-din'ny tompo mba ho tonga aminao ny fiainam-paharetana. Fiadanana ampioman'ny tompo antsika fa tsy mora ny fijoroana vavolombelona, tsy mora ny maha-kristianina ary miasarotra mandra-piaviny izany. Aza matahotra fiadanana ho anareo hoy ny tompo. Ary ny fahadimy tsy hipetrapetraka fotsiny isika nantsony rehefa nandray ireo zava-misy fa mandray iraka koa.
misiraka ampanaovan'andriamanitra ny fiangonana, torio ny fiadanana, ambarao ny famelan-keloka, aravony ny fihavanana. Ho amin'izany no iantsonantsika riavana. Ny katekomenina 420 dia misalotra ny fiantsona hoe faharetana. Raisy ireo zava-misy 5 dia ho hitanao ho faly amin'ny faharetana amin'ny fanarahany tompo ianao eo am-piandrasana ny fiaviny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo, ny amin'ny sitraponao izay nambaranao taminay. Mazava aminay ankehitriny fa ny olona izay antsonao dia ho amboarinao Andriamanitra. Omenao fo vaovao sy fanavavao, fa indrindra koa omenao fanomezana dia ny fananao masina izany. Ka ao anatin'izany Tompo dia manana tanjony ianao mba hitoeran'izay nantsonao ho amin'ny fahamasinana, ary indrindra hananan'izay rehetra nantsonao fiadanana sy handraisan'izy ireo ny hiraka avy aminao. Manoloana izany sitraponao izany nefa Andriamanitra dia matsiaro menatra eo anatrehanao izay, mangaiay ao anatrehanao izay, satria raha miantso ianao dia tsy namaly ny antsonao akory izay, ary raha namaly azy izay dia tsy manaiky ho ambaronao Andriamanitra, tsy manaiky ho avaozinao Andriamanitra, fa satrinay hitoetra amin'ny fiainanay sy ny faharatsiana ihany. Raha nampitoetra anay ho amin'ny fahamasinana ianao Andriamanitra dia indrisy fa vao maika ny faharatsiana sy ny fahalitoana aza no ankamaminay, fa ataonay tsinitsinina izany fahamasinana eo anatrehanao izany. Raha sainao miombona aminao izay Andriamanitra, hitoetra amin'ny fiadananao, dia ny fiadanana izao tontolo izao ihany no katsahanay sy ankamaminay. Fa indrindra Tompo raha maniraka anay ianao, hizara fihavanana, hamitra-pihavanana amin'ireo manodidina anay. Dia izay indray aza no isan'ireo izay mandrava izany fihavanana izany, mahatonga izany fihavanana izany ho rava. Ry Andriamanitra ray ny famindram-po, mifona aminao izay, mivalo aminao izay, fanodikainay avokoa izay rehetra nambaranao taminay. Mamelany elokay Andriamanitra ary mamindrafo aminay. Havaozy hiorina marinao aminao Tompo ny fofananay, ka anaiky ho ambarinao mandrakariva ary ho tonga vaovao. Mino izay ankehitriny fa miaino ny vavakay ianao, miaino ny fitalaonay sy ny fangatahanay ny famelan-keloka. Koa amela helokanay ane ianao ary hanavao ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saudade
anao izay mibebaka marina tokoa teo anatrehan'Andriamanitra ka ny aiky ny tsy fahatanterahanao. Mitsangana, andray ny teny somafaly ho famelana ny elokareo. Hoy ny Tompo, fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra amin'ny fonareo. Amen. Ko ambara ary fa voavela ny elokareo noho ny anara-masina. Mideran'ny Tompo. Voavela eloka ry havana, dia samy manambara ny mpabe maso ny finoany an'Andriamanitra. Ko andeha ny fanekam-pinoana laharana voalohany no hanambarantsika ny fonontsika manao hoe: mino an'Andriamanitra iray tsy tompo hanao lanitra sy ny tany ao, ary mino an'i Jesosy Kristy zava-tokana tompontsika, izay nitolotoloana tamin'ny fanahy masina, natero ny marivotsiny, nijano ny akapoty-pilato, nombona tamin'ny asy-fijaliana, matoka na Levi, nidina tany afenatsika, nitsanga tamin'ny tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao ny an-danitra, mipetraka fanan'Andriamanitra izy toa, mavaina viny tsara vera sy maro, mino fanahy masina ao, fiangonana masina rehetra tontolo izao, fiangonana masina, famelan-telo, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ho toy ny sady fanampiny dia mikasika indrindra ny asa fitorianan'ny filazantsara amin'ny alalan'ny tafika masina eto amin'ny manodidina ny fiangonana. Misantatra ny asa tafika masina isika fiangonana tarihan'ny komitiny sampanasa asa fitorianan'ny filazantsara ny zoma sy sabotsy ho avy izao. Karazana asa anankiroa no miandry antsika fiangonana. Ny voalohany dia ny fitetezan-tokantrano, ary ny faharoa dia ny fitoriana amin'ny alalan'ny horonan-tsary ankalamanjana. Ny fitetezan-tokantrano dia tanterahana ny zoma 7 sy ny sabotsy 30 Mey ho avy izao. Zoma 7 Mey manomboka amin'ny 7 ora ny mpiantafika no manomam-panasy manao ny fandaminana ary mandray ny fanirahana, dia mitoy izany ny amin'ny 2 ora sasany. Raha miverineto zany amin'ny 12 ora dia misakafo, dia mitondray amin'ny 2 ora sasany. Ny sabotsy hanomboka amin'ny 7 ora sasany fanomanam-panasy sy ny fandaminana ary ny fanirahana, mitoy izany ary miverineto isika amin'ny 12 ora, iainga tondray amin'ny 2 ora antoandro ny sabotsy. Ko amin'izany ary dia isaorana mialoha ireo 420 mianada, efa niofana hanatanteraka ny tafika masina mitety tokantrano. Raha hanao asa mitoy
zoma maraina sy tolakandro isika na sabotsy maraina sy tolakandro dia hitondra sakafo sahaza ho antsika iara-mihinana eto amin'ny fiangonana. Raha tokosaka atolakandro ianao vao ho afaka dia afaka mamonjy ny fotoana amin'ny ray ora sasany zoma na amin'ny ray ora ny sabotsy. Raha toka akaiky ianao ka afaka ody ao an-trano isakafo, azo atao koa zany fa mamonjy ny fanombohana amin'ny ray ora sasany sy amin'ny ray ora zoma na sabotsy. Ny fanamina hoentintsika manatanteraka ny fitetezan-tokantrano dia ho fotsy ambony matroka ambany, zipo ny an'ny vehivavy, pataloha ny an'ny lehilahy. Momba ny fitoriana ankalamanjana amin'ny alalan'ny horonan-tsary. Endrika toy izao ry havana no isehon'izany. Ny sarin'ny fiangonana manontolo no entintsika anivelan'ny fiangonana. Amin'ny efatrora dia fanentanana ataon'ireo mpanana anjara hira, ny tsantan'ny fitiavana, ny sampana tanora kristianina zandriny ary ny sehampitaizana ampifity. Aorin'io manodidina ny amin'ny 5 ora sasany dia anomboka ny fandefasana ny horonan-tsary, fitsarany ny lanitra. Momban'ny fanentanana eo am-piandohana sy amin'ny farany zany. Raha sitrapon'ny tompo dia mifarana amin'ny 9 ora sasany ny fiomgonam-baitsika atsy an-tsahavola moa no tanterahany fitoriana ankalamanjana amin'ny alalan'ny horonan-tsary io. Isaorana arak'izany ireo mpiara-miasa, ny tsantan'ny fitiavana, ny ampifity ary ny katezeda amin'ny fanentanana efa namaliny ny antso ny sampanasa fitoriana ny filazantsara. Isaorana toy izany koa ny sampana lehilahy kristianina sy ny sampana mpanazava stily izay ampiasa ny talentany amin'ny fandaminana sy ny fandrindrana fikarakarana ara-pitaovana samihafa. Isaorana ny mpamatsy ny fitaovana ilaina. Raha ny teti-bola nentim-manana izao asa izao ry havana dia manodidina ny ray tapitrisa ariary. Rehefa natao anefa ny fitsirian-toerana sy ny fandaminana samihafa dia tsy ho tsara ny ampiasa ny fitaovana fandefasana horonan-tsary mahazatra antsika ny fitoriana ankalamanjana any ambanivohitra any, fa ampiasa fitaovana hafa kosa isika satria manodidina ny Antananarivo renivohitra no isantsika ny toerana rahateo dia lemaka ao an-tsahavola somary misy fitaovana ilaina ampiakatra ny fafana andefasana ny horonan-tsary. Koa ny fitaovana rehetra takina amin'izany dia mbola hitadiavantsika vola ray tapitrisa ariary. Isaoran'ireo efa nanoana namaly ny antso tamin'ny fandorana tao an-tokotany natao amin'ny sekretera mpandrara. Farak'izany raha aminao ny faharesen-dahatra ifanometanana amin'izao asa izao, izay asa santatra tanterahantsika isotro fitiavana isehontsika anivelandrindra efatra ny fiangonana, dia manatsanao andray anjara mivantana eo amin'ny biraon'ny fitandremana ianao an'ity ity na amin'ny sekretera mpandrara na koa amin'ny biraon'ny sampanasa FF amin'ny fandorana ataonao ho famatsiana ny fitaovana izay ilaina. Ho fandresen-dahatra ny mbola variana ho amin'ny famonjena azy ireny ao amin'ny Kristy Jesosy no anton'izao tetika asa izao. Misaotra ny mpanolo-tena, ny mpifarimbona rehetra, mampahery indrindra ny komity ny sampanasa AFF hitantana antsika fiangonana ny amin'ity asa ity. Koa satria faritra misy ny mpiara-mivavaka amin'ny Ejeke Mambatomena sy Amboasary kely fiadanana, ireo toerana ilatsahantsika mitafika masina dia tsy navelantsika ho tompo-trano mihono ireo fitandremana anankiroa ireo fanandefasana taratasy fampahafantarana sy fanasana izy farimbona amintsika. Isika ry havana dia ho avy arak'izay mahisotro fitiavana antsika anampy ireo mpirotsaka an-tsehatra na ny sampana sy ny mpiantafika voatonona teo. Isika dia anisan'ny mpiantafika koa amin'ny fanotronana sy fitondrana mambavaka izao asa izao. Alaohery ho voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
dia izay ny tsara ho fantatra fanampiny ny tompo anafiry atsika atotsana ny asa izay nambara teo indray. Manohy izao fotoana izao isika riavana tonga eo amin'ny asa vavolombelona izay andraisana ireto katekomenina ho mpandray fanasany tompo andiany faharetana. Mitohy amin'ny sakramentany batisa ho an'ny ankonana sy fianakavian'izy ireo izany. Dia ary ny raha fanampiny faharoa no hitondrana ireo katekomenina hiakatra ety amin'ny altara. Ira fanampiny faharoa. Rehetra amin'ny tompo no ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondran'ny fiangonana dia fifaliana ho antsika anio miandray reto olombonjena anampin'ny tompo isan'andro ho isan'ny fiangonany. Vavolombelona fanikeny reto olona ireto ny antso sy ny fitiavan'ny tompo azy isika ary miombina amin'ny fahatserovana navao indray koa nefa ny antsika tsirairay avy ka nanaovantsika ny fanekena tsara teo maso ny fiangonana. Aokary sika ampiray ny fontsika sy ny fivavahantsika ny fandraisana ireto avantsika ireto mba ho isan'ny tenan'i Kristy ka iombina ny fanahy masina. Efa nampianarina ny fotompinoana kristiana araka ny soratra masina izy ireo ary manatanteraka ny fanekena teo amin'ny batisa. Ivavaka sika riavana. Riray mandrakizay eo. Misaotranao amin'ny fonay manontolo izahay sitrakao mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza nitsoa ny fitiavana anatonanao. Andriamanitra tsara sy matoky eo ny fanambaranao izahay teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka nangataka irotsahan'ny fahasoavana ho aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izahay na dia malemy azy mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo, mba henore ny vavaka rehetra miakatra eo aminao azy ireo. Raisy koa izay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatana izany. Amen. Hoy ny Tompo, izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza no tamonjy ny ainy dia havery azy, ary na iza no havery ny ainy no ny amiko dia azo zany. Fa inona moa no tsy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa havery ny ainy, ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa na iza no anao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia izy no rahalahako sy anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovy anakay eo anatrehan'ny olona dia keko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovy andahay eo anatrehan'ny olona dia lavo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Mangataka anareo ary izahay ry havana malala
mba hamaly ny fanekena ilay ny fiangonana amin'izay rehetra teo isaky. Ianareo va mino an'Andriamanitra pary atsika sady raitsika ny an-danitra, izay tiantsika ka nanome an Jesosy Kristy zananay tokana, izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino an Jesosy Kristy zanany, izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka, ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy va ianareo. Mo ianareo va manaiky ho an'ny tenanareo ny faneken'ny batisa, izay nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina, mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina, ka ho tian'Andriamanitra sy ankatony sitrapony, ary ahatsiaro fa ny vavaka sy ny famakina ny Baiboly, ary ny famonjena ny fanompovavana sy ny fanasana masina, dia didy sady tombontsoany mino. Aokary ianareo androso amin'ny fanambarana mpabe maso ny finoanareo sy ny fanekenareo ny tompo hatreny reto vavolombelona ireto. Noho izany fanekena teo izany dia ho araka ny fanonana ny naranareo avy ny irosonareo amin'ny fandraisan'ny fiangonana nareo ho isan-pandray ny fanasany. Isaorana riavana ny voamerany am-panahy ary hitantana izao asa izao amin'ny mpitandrina. Tolona ny anarareo katekomena anjiany faharetana, tolona ny aloha tsy ampiandana ny andriamatoa sy ny ramatoa isany avy. Adorso e mikaja fity. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra raitsitoa izay niantso anao hiala tamin'ny maizao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina amin'ny toetranao. Amen. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra raitsitoa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Andiamola sambatra direkatu pensia. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra raitsitoa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Andia miara-manana fampiririana grâce.
amin'ny anaran'ndray sy ny zanakary ny fanay masina no itsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany to Andriamanitra raitsto izay efa niantso anao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanakary fanay masina no itsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany to Andriamanitra raitsto izay niantso anao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga hahatanteraka ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanakary ny fanay masina no itsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany to Andriamanitra raitsto izay niantso anao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanakary ny fanay masina no itsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina Andriamanitra raitsto izay niantso anao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetranao. Amen. La compagmanana dia monja sombiniana ansia. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanakary ny fanay masina no itsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa miaraka aminay andray anjara amin'ny fanasany masina Andriamanitra raitsto izay niantso anao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Efa noraisikono mampanarak'izay fa vonomenao satria fifaliany foko izany. Amen. Sapana sekola lahatra, sapana fanazava sy ty. Raha ny tsofona ansia. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanakary ny fanay masina no itsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina Andriamanitra raitsto izay efa niantso anao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Jehovah mipiandra tsy hanazava-mahory aho. Amen. Sampanasekila lahatra, sampany fitiavana. Raha tokondra soa miaro Miriel Jessica. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanay masina no itsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina
andriamanitra ray tsy to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Raha-potinirena handry miaina samy anto izay. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisanay anao isamomba ny tenan'i Kristy anasanay anao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra ray tsy to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Raha zanany antsa mirindra. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisanay anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasanay anao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra ray tsy to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Misaka, miazafa, fatena fahazafanao, amin'ny voninahitry Jehova aposaka aminao. Amen. Sapana sekolela, sapana manazavasty. Raha mangaherisao fitaliany avo olona sangatra. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisanay anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasanay anao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra ray to izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho ahatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Vaovao ary akalazany andavanao akarondrindro. Amen. Sampanampanazavasty. Ranora manantso mitsy Lorena Fifali. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisanay anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasanay anao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra ray tsy to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Anakon'ny mpanan-karena izay fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavina na tokony amin'ny vahoaka fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hitady antsika. Amen. Sampana sekolela ady. Rasolo ary manana miatsa amin'ny soa. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisanay anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasanay anao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra ray tsy to izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Azo matahotra ianao fa efa nanavitra anao, efa niasinana anao, ay ianao. Amen. Sampana sekolela ady, sampana tanao kristiana zany. Raha tovon-joely niasina niantso. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisanay anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy
anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo andriamanitra raitoto izay niantso anao hiala tamin'ny maizao amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ary ampitoetranao amen. Natseba Vatsu Luisa Michel. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo andriamanitra raitoto izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka ampiorina ary ampitoetranao amen. Amen. Sampanao sekolelat, sampanao kolasavasti. Revolução de Nariansu. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary fanahy masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina andriamanitra raitoto efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka ampiorina ary ampitoetranao amen. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo andriamanitra raitoto izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka ampiorina ary ampitoetranao amen. Andriambola Fiamatra Giovanni. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo andriamanitra raitoto izay niantso anao hiala gaga no ahatanteraka ampiorina ary ampitoetranao amen. Amen. Sampai nasi budalat. Andianaiku, aku, Tianara Messi. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina andriamanitra raitoto izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka ampiorina ary ampitoetranao amen. Mifaliam fanagina yang etang kawi etang fitofa sampai sekular. Zona Ramanatsuapna Liki Beto. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina andriamanitra raitoto izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga
tanteraka ampiorina ary ampitoetranao amen. Mahalo miandrosoa samsay amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao fanasana Andriamanitra izay niantso anao iala tamin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka ampiorina ary ampitoetranao amen. Tamin'ny taraina tena malaina no fasahina ka nisero fanay amin'ny sampana panazavastika. mamina tenaina fifaliana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raizy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen. Koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao efa nanosy fifirianao mihoatra namanao amen. Sapana sekulalary sapana fanazavastika. Lomenjanahary Fernando Angelo amin'ny anaran'ndray sy zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra raizy niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ny ahatanteraka ampiorina ary ampitoetranao amen. amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raizy niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ary ampitoetranao amen. Rakoto malala Andriatsilavo Artiny amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra raizy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka ampiorina ary ampitoetranao amen. Rakoto malala Loika Andriamasina amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raizy izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra amen. Rakoto malala Tokiliana Mathieu
amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ilay totoa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina momba amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ary amin'ny toetranao amen Amen. Sampana sikulalati. Rakutundra hanta rishara nami Dieudonné. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ilay totoa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ary amin'ny toetranao amen Idera-Jehova amin'ny foko rehetra anavahana fahakanao rehetra sampana sampaviana Raha ihany intsony fanilo na ny tenaina. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina Andriamanitra iray totoa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ary amin'ny toetranao amen Ramanandray Nathan Lala Harsan. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ilay totoa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka sy ampiorina ary amin'ny toetranao amen Jehova mpiandro tsamanjava-baovao. Amen. Satana Raha izao finoana fanantenana fitiavana. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ilay totoa efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ary amin'ny toetranao amen Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo Andriamanitra ilay totoa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga ahatanteraka ampiorina ary amin'ny toetranao amen Dia tsumenatra mandika dina rehetra idiranao amin'ny tokoa Raha dia manantena amboniaina rofo. Ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay
andriamanitra to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga atanteraka ampiorina ary ampitoetra anao amen. Miteranay andre ka fantatray fa izy tokoa mpamory izao tontolo izao amen. Sampana sekolalahatra. Raha dia manantena ihela no vaniny aina. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy sana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga atanteraka ampiorina ary ampitoetra anao amen. Encore partagé par Jéhovah izy nanao antsika hanazy isika dia olona sy ny fiazy amen. Tapirazy pour la lande. Raha dia mitantso lahatry ny aina fehizoro. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga atanteraka ampiorina ary ampitoetra anao amen. Jehovah ny fahasoavako sy famonjenay amen. Sampana sekolalahatra sampana fanazavasity. Raha dia navalina fa ny avo Frank. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen. Aoka ny hery iaingoka itomposaina ary aoka ny manam-panany ary fitanena tsara amen. Sampana sekolalahatra. Raha lery andro hiata nandresy. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toy izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka anao amen. Sampana sekolalahatra santampikiarana. Raha solofiny irina mihaja. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra ray tsy toy izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka ampiorina ary ampitoetra anao amen. Ary Jesosy niteny tamin'ny ndraikana anao hoe izao ny fahazavany izao tontolo izao izay manaraka tsy mandeha aminay manana fahazavana amen. Sampana sekolalahatra sampana fiarana. Raha solofiny irina na sandatry ny avo. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen.
koa misy olona amin'ny Kristy dia olona vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Amen. Sambana sekolalahary, sambaty. Ravonsatsy na mitokiny. amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra ilay toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizao amin'ny fahazavany mahagaga, ahatanteraka ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Atreo ariavana ny fandraisana ho mpandray fanasan'ny tompo ireo katekomenina anjian'ny faharetana. Isaotra ny tompo isika aoka hitsangana hivavaka. Tompo Andriamanitro, misaotra anao izay no ity ora nomenao iainanay eto anatrehanao ity, apetraka eo an-tananao raha eo ireto mpanomponao ireto, izay vao avy nanamafy ampabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray io, no niantso azy ireo koa namaly izany antsonao izany izy ireo. Io ny fanapaha-keviny toetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy ireo ny hery aharetany amin'izany. No ny asan'ny fanainao masina, ianao ihany no ka nomana azy anatona ny latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebany, ataovy matanjaka ny finoany, tsy ho azo ozongozonina ny fanantenany, ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany, hisehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, ho vavy olombelona amin'ny teny sy amin'ny asany. Mivavaka aminao izay tompo mba omeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, hibanjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Eno izay rirainy ny famindrampo, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, malalanao, sady mpamonjy anay, no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Zao dia hitsangana ny mpandray fanasan'ny tompo andian'ny faharetana anao ny hira momba ny fanokanana azy ireo. Não
mampandray ny fanasan'ny tompo anjian'ny faharetana tanoma izay nananao mba tsy siaka ny satrovoninaitrao dia mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra voninahitra andriamanitra raintsika mahereza amin'ny hery ny fahirezana. Enoy ary ny teny avy amin'ny soratra masina norenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Hoy Jesoa, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva, mba hanapahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko sy ho aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao, hatramin'ny taranaka faramandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho. Ary tao amiko ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famoran'i Kristy, fa niara-ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra ny nangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesoa, na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy, tsy misy intsony na jiosy na grika na andevina tsy andevina lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Noho izany ary ray aman-dreny niteraka sady mpiantoka dia misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Mo manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo ho fianarana ho an'ity zaza ity amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'izao zaza izao, ny fitaizana rehetra araka amin'ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalan'izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy ny ekenan'i Jesosy Tompo mba azony hery andavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ampiditra azy ho sekoly alahady va ianareo. Ekenareo ve ny hampianatra azy ny anton'izao fanaova batisa izao, ary ianao izay hahatonga azy ho katekomena. Efa ren'Andriamanitra ny fanekena nataonareo matoky azy hanampianareo amin'izao andraikitra ny ekenareo izao izy, fa hoy ny Tompo, ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana akory havana dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra raisitsika. Mitsangana hivavaka. Andriamanitra raitsy toa, tia dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorena ny sakramentan'ny batisa, koa mitalao aminao izahay, raha eo manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina nanome hery ny asa tanterahanay eto mpanaovan'izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny loton'ny nofo. Ny angatahanay dia ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristiana izao. Izao zaza atao batisa izao ane, ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Ampita fino zanakao izy ary ampireso endrika aminy. No ny asan'ny fanahinao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninaitrao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao sady mpamonjy anay. Amen. Petraka ny fiangonana. Raha velo mandimby tsy aro otiny ela. Zaho anaka manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ho aminao mandrakariva ny Tompo. Amen. Ndeha hivavaka isika. Falo misaotra anao izay Tompo fa tanteraka mifanirindra eto ray aman-dreny ireto. Miombinainao amin'i Jesosy Kristy ny Zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatahanay fiangonana dia nitehirizanao izao zaza izao, eo ambany fahasoavanao ka mba hampahatra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sady mpiantoka mba azony manatanteraka fanekenana ataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana
amin'ny fitaizana izao zaza izao. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Izao no teny fanomezan-tompontononona. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Vao mandihana amin'ny fifalian'ny tompontsika Ray aman-dreny malala, dia izao ny zaza hitompo ao amin'Andriamanitra raintsika. Joro manoloanantsika ny solitenany reto mpandray fanasan'ny tompo andian'ny faharetana hitondra fitenenana. Fiderahan Jehovah fa tsara izy mandrakizay fahamindrabony ry havana malala ao amin'ny tompo amin'izao andro feno fifaliana sy fahasoavana izao dia mijoro eto izahay katekomenina maneho fisaorana lalina noho ny nafahanay namita izao tao am-pianarana izao sy nandraisana anay ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny fitariny sy ny fahasoavany tamin'ny fotoana rehetra. Izy no nanome hery tsy fahendrenanay mandrakariva. Mankasitraka indrindra amin'ny birao fiangonana, ireo mpihevitra rà, ny mpandray fanasan'ny tompo ary ny fiangonana manontolo izahay noho ny fivavahana sy fanohanana rehetra izay nataonareo. Misaotra ireo ankohonana, fianakaviana ary namana izay nanotrana sy nampaheranay an-trany. Isaorana manokana ihany koa ny vomeranay mpanahy sy ireo mpitandrina zaza raha fandimby, indrindra ny mpitandrina izay nanefy sy nampianatra anay tampitiavana sy faharetana. Ho mariky ny hafalianay sy ny fankasitrahanay dia manolotra fanomezana tsotra izahay ho an'ny fiangonana lela vola 2 tapitrisa ariary ho fanamboarana tilikambo miampy voninkazo velona anankiroa. Fanomezana ho amin'ny mpitandrina amin'ny zazara ary ireo mpampianatrira sy mpanentana anay izahay koa raiso ampitiavana izany. Ary farany manao antso ampitiavana ho an'ireo tanora sy olon-dehibe rehetra, efa 12 taona no miakatra izahay ny hanolo tena ho an'ny tompo ka hiditra katekomenina amin'izao taom-pianarana vaovao izao. Tsara ny mahalala sy mianatra ny tenin'Andriamanitra satria io no mampiorina ny finoana sy mitarika ho an'ny fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy, ndeha anarakay dia ataoko mpanaratolona ianareo. Koa engany samy hamaly izany antsony tompo izany isika rehetra, fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hantanteraka izany. Misaotra ry havana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Tahaka ny tenin'ny mpandray fanasan'ny tompo andian'ny faharetana teo dia mitodika amin'Andriamanitra ny fiangonana manontolo ka miombona amin'ny mpanao salamo manao hoe miderahan'i Jehovah fa tsara izy sy ny hoe koa misaoran'i Jehovah ary fanaiko izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Eny misaotra ny tompo ny fiangonana noho ny nanambinany ny fikelezanaina tamin'ny fitaizana ireo mpanolo-tena ho an'ny tompo nandritra ny heritaona mipaka izay. Ny voamera ny ampanahy ireo tompona andraikitraitra ny fandimby tarian'ny mpitandrina teo amin'ny fitaizana sy ny fikolokoloana ny fanoratena ny reto zanaky ny fiangonana dia samy mahatsapa fa miasarotra dia miasarotra ny fitaizana ny zanaky ny fiangonana ao anatin'izany vanim-potoana fanoratena izany ankehitriny.
kanefa isaorana ny tompo fa miasa ny fanahy masina mamangy ny fonony tsirairay na ny tomponandraikitra na ireo mpanolotena ka tonga amin'izao fotoam-pahasoavan'izao ny fiangonana. Ny tompo ane omemboninahitra mitodika amintsika aminareo mpandray fanasan'ny tompo andian'ny faharetana arak'izany miarahaba anareo ary mirarikory amin'rary aretanareo hatramin'ny farany fahoy ny soratra masina izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Misaotra indrindra ny voamerany ampanahy tamin'ny fiara-miasa efa nitorono ny mpandray fanasan'ny tompo andian'ny faharetana teo zany kanefa dia mafisina riavana. Tsy mora ny mamonjy ireo ora fianaran'ny katekomenina ny fandaminana rehetra mialoha izao ny tompo amaly fitianareo. Misaotra nireo ray aman-dreny izay nanaiky ampitiavana ny fandaminana rehetra nandritra ny taom-pianarana miara-miasa sy ny fanometanana koa amin'izay nanandrify anareo. Mankasitraka antsika namana avana Mantsakaiza fianakaviana nanao zava-dehibe ny fanasany reto avantsika ka tonga nanotrina tamin'ity fotoana ity. Fiadanan'ny tompo ane ho aminareo riavana. Misaotra anareo andian'ny faharetana ny amin'ny fanomezana izay natolotrareo araka ny sokajiny avy. Ny tompo anome anareo ny fiadanana ary indrindra ny fanahy masina hita ireny fanoratenanareo ahefanareo ny fanompona izay notononareo isanisany hatramin'ny farany. Ary tsarovy fa ny tanjon'Andriamanitra momba ny fiainantsika na iza isika na iza dia ny mandrakizay ilay tsara lavitra aoriany zao hita maso zao. Samy anana anjara amin'izany isika riavana. Ety ampamarana dia mafisina ny antso nataony andian'ny faharetana teo raha ny sitrapon'ny tompo dia isokatra amin'ny heriny anio aladiny trinité ny taom-pianarana katekomenina 420 720. Tsy antso any anefitra ny antson'ny fiangonana ary indrindra ny antson'ny tompo ho anareo 5 taona mihoatra mbola tsy nanolo-tena ho an'ny Jesoa. Izao no fotoana riavana. Mandritra ny volana Jona dia misokatra ny fisoratananarana. Raha sitrapon'ny tompo kosa ny fandraisana volana Jolay no anolorana indray ny andiana manaraka amin'izany taom-pianarana katekomenina izany eto anatrehan'ny fiangonana. Samy hivavaka isika mba tsy fiainona fotsiny fa ho fandatsahana am-po ny fandrenesana izany antsony tompo izany ary amaly izany ampanetretena ampitiavana ny tsirairay izay voakasika. Ny tompo ane ho aminareo riavana dia ho voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amen. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo fa tanteraka androany ny fanompona sy ny fahasoavana izay noraisinay taminao, ny fiderana izay niarahanay ny ombina taminao ihany koa. Misaotra ny amin'ny fahasoavana izay nomenao anay tsiraray avy, indrindra nomenao ireo mpanomponao izay avy nandray ny ositra avy aminao ho isan'ny mpiray latabatra aminao. Fa misaotra anao ihany koa izay Andriamanitra fa rehefa navelanao ny elokay dia nomenao ny teninao ho fiainanao anay. Nandray ny afatrao izay ankehitriny tompo ka maneho ny fahavononanay indray hanaiko ambaronao sy avaozinao ary andray ny fananao masina. Andiaraka amin'ny fahamasinanao aminao ihany koa izay Andriamanitra ka iombinao aminao hifandray amin'ireo vahoakanao. Hanaiko hirakao ihany koa ka andraiandraikitra hitory ny famelan-keloka avy aminao sy hiaina amin'izany famelan-keloka izany. Ka andrafitra sy amerina indray ny fihavananay ao aminao sy amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Ny fananao masina Andriamanitra no angatahanay atanterahanay izany rehetra izany. Fa izany koa no angatahanay sy irianay ho an'ireo kristianina maro tsy ankanavaka, ho anay rehetra izay miary amin'ny ombina ankehitriny, ho an'ireo tompon'andraikitry ny fiangonana izay efa notendrenao tsiraray avy, ary indrindra ihany koa tompo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Ny fananao masina no angatahanay hitahiry sy hiazona izany fanoloran-tenanay tsiraray avy izany ho ao aminao ary aharitra ao aminao tokoa.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany, izay efa nampianatra anay ilay vavaka manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety atany tahaka ny an-danitra. Mianenina sahazaonay, ary mamelany elikay tahaka namelanay izay meloko taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafahana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. raiso amin'ny finoana ny jodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Ny fahasoavany Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fiadanany mihoatra noho ny fahalalana rehetra, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo sy ny ankonanareo ary ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
rehetra amin'ny tany rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ikapoka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy Tompo, irany ny fanekena vaovao nalatsaka ho antsika. Satria iray ihany ny mofo dia tena iray ihany isika fa samy mandray amin'izany mofo izany avokoa. Ity no tena izay omena ho anareo izao nataony ny fahatsiarana. Hoy Jesosy Kristy, sotronareo rehetra ity fa ity no na dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho andrehetra ho famelan-kely. Izao no atao fahatsiarana na oviana no sotro ihany.
Miaraka misaotra mitoko isika meny anjara tamin'izao fanasany masina izao amarina ny fotoana riavana hitsangana andray miafatra voasoratra hoe aroalan'ny olona rehetra nareo no ny anarako nefa tsisy hovoena resiny amolo iray eo amin'lohanareo azy amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Amen. Raisoany mitsodrano izay tonona sy atolotra amin'ny anarany tompo fiadanana ny ho amin'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana sy mety levo mandiana amin'ny fifaliana tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka